Ny famonjenantsika dia ny anaran'ny Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Salamo 420 andininy 29. Manomboka eo amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5 no izaran'ny mpanao salamo ny zavatsarotra izay nianjady tamin'izy ireo. Niteraka adi-panasy fahaverezan-kevitra tanteraka io trangan-javatra io araka ny voalaza eo amin'ny andininy 7. Ona telo ny velona tokoa isika satria nyrehetra loatra ny avinirany. Tsy mamela irery ny olona anefa Andriamanitra fa niaro sy namonjy azy ireo. Eo amin'ny andininy 9 sy 7 no ahitana ny fanandratana fisaorana ny Tompo ary mifarana amin'ny fanambaram-pinoana sady fijoroana vavolombelona izany manao hoe ny famonjenantsika dia ny anaran'ny Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny anarana izay voalaza eto dia ilazana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahefany. Ka ho indrindra ny dikateny anankiray. Ny famonjenantsika dia izy Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanao salamo dia fitaomana ny hafa ihany koa iorina tsara amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ity salamo 420 ity dia andraisantsika fampianarana manao hoe miatrika zavatsarotra isika saingy matoki fa momba antsika Andriamanitra. Aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra fa izy no miay antsika. Mila samy mijoro vavolombelona isika tamin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Jesosy, misaotra tamin'ny famonjenao ahy ary ankalazaiko ny anaranao. Amen.